Ny otrik'afo zany araky ny ahafantarantsika azy dia isan'ny antoko politika anankiray sarotiny ary nanao ny fomba rehetrarehetra mitolona ny tokony hiverenan'ireo nosy malagasy ireo amintsika malagasy. Fantatritsika ihany koa fa hitsingerina ato ato ny datin'ny 22 ny volana desambra 2025 izay daty nazahoantsika an'ilay fanapahan-kevitra na résolution ny firenena mikambana. 20 ny volana desambra 2024 efapolo taona ity fotoana ity amin'ity 20 desambra io 20 desambra io io le résolution ny firenena mikambana io. Ka amin'ny fotoana io zany ny otrik'afo dia miantso ny velona rehetrarehetra eto amin'ny firenena ny hoe andaotsika anambatra hery, andao ampisehotsika amin'izao tontolo izao amin'ny firenena frantsay fa mirahina ny malagasy manoloana ny itakina ny tokony hiverenan'ireo nosy ireo amintsika. Zany hoe amin'ity indray mitoraka ity zany ny otrik'afo dia mametraka ny hoe esory aloha ny fomba fijery politika tsy mitovy ka nampitondra fanjakana, napomba ny fanjakana, na manohatra ny fanjakana, na ny mpisehatra politika na tsy ny mpisehatra politika, andao isika aloha anambatra hery mba ho hitan'izao tontolo izao, ho indrindrandrindra ho hitan'ny firenena frantsay fa mitovy ny fomba fijeryn'ny malagasy ary sarotiny ny malagasy ary manao ny fomba rehetrarehetra hiverenan'ireo nosy ireo amintsika. Zay zany ny anton'ilay hetsika atao amin'ny 12 ny volana desambra io eo amin'ny kianjana Ambojatovo. Zany eo anatin'ny kianja fefiny Ambojatovo no anaovana an'ilay hetsika amin'ny fotoana io. Ka zay no etsoina sy anasana ny velona rehetrarehetra eto amin'ny firenena. Zany hoe averiko mazava tsara zany le izy hoe